Fa maraina izay dia nanao vizity ny plage d'Ambatoloaka. Rehefa avy eny Ambatoloaka dia nandeha nakany amin'ny kaskady Tandroatroatra. Kaskady Sakiré hono izy ity, manana ny tantarany manokana ihany koa. Dia lalao rano kely teto aloha izay fa sainga misy fady be mihitsy ity rano ity. Dia ity amorony e, zao ilay hoe amoron-drano. Aisitsika zao zanja aty andilana. Arak'izay efa nitenenitra amin'izay zay dia aty andilana loatra indray izahay. Vao tonga aty dia ny sakafo sy ny lalao ary nanararaotra ny otra sy ny sasany ndrandrana. Dia ny milalao rano tsy adino satria izahay tsy mahay milomano. Androany izay andeha ho any amin'ny nosy ranja. Eto amin'izay ilay fotoana tena mampatahotra anahy satria somary ratsy ny lalana mandeha makany fa hitantsika hoe mbola hitomany sa tsy hitomany intsony. Dia tonga soa eto amin'ny nosy ranja. Ity ngambany nosy tena hoe tsara kely indrindra eto nosy be. Vatany vao tonga tena toerana izay dia niakatra tany ambony be tany nijery ny akantony Madagasikara. Dia io zany nosy ranja be sy nosy ranja kely Iriapitry izay sasahan'ny ranomasina rehefa midina ny ranomasina. Rehefa vita ny fitsidiana tety nosy ranja sy ny filalaovana rano dia nakeny amin'ny Montpasso indray izay ny hariva ny andro ny fodian'ny masoandro. Ety an'ity Montpasso ity zany raha mbola hariva koa ny andro dia tsy maintsy misy olona miandry an'io masoandro mahafinaritra kely io mody foana eny dia tena hoe vory-lanina daholo mihitsy ny olona. Dia nefa rehefa lasa io masoandro io dia ohatran'ny hoe tsy nisy ilay izy teo rehefa avy eo. Nakanaka sary kely teny izay dia rehefa nody ny masoandro dia nandeha nody ihany koa izahay. Dia izay no namarana an'ity vlog vacances nosy be ity. Fa merci ianareo nanaraka hatramin'ny farany dia bisous.